mba omeny anareo araka ny hareny voninahiny ny mba ho atanjahina fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo. Amin'ny fofeny fitiavana no hiarabana antsika rehetra any tokantrano any amin'ny toerana maro isan-karazana izay misy antsika any, ary manasa antsika hanaraka izao fiambenana izao, mofinaina omen'Andriamanitra ho antsika. Ny haren'i Kristy tsy hita lany, manan-karena tsy hita lany Jesosy Kristy. Efesiana 4:10 manao hoe mba omeny anareo araka ny haren'ny voninahiny ny mba ho antanjahina fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo. Lohahevitra lehibe eo amin'ny asan'i Kristy ho an'ny taranak'olombelona ny resaka fanavotana, ary izay mihevitra ny zavatra ara-panahy dia tsy anana hevitra hafa akoatra nyity resaka fanavotana famonjena ity. Amin'ny fiainana andavanandro ny masaka ao an-tsaina dia izao ny famonjena, ny fanavotana izay nataon'i Kristy. Ary dia fiarovana mafy ho antsika sy fifaliana ao antsika ny mitoetra mandrakariva amin'izany tontolo kevitry ny drafim-panavotana izay omen'Andriamanitra sy nomen'i Kristy antsika izany. Nahoana moa no maro amin'ireo izay mino an'i Kristy no tsy manana hery hanoerana ny fakapanahy izay alefan'ny fahavalo? Satria antony dia izao, tsy manana an'ilay tanjaka avy amin'ny fanahy izay ao anatiny izy, koa dia resy ny fahavalo matetika. Zao no voalaza amin'ny Efesiana 4:7-10 io zany le andalanteny vakian'androany ampahany eo amin'io amin'ny 9:12, fa raha vakiantsika ny nomboka amin'ny 7:12 hatramin'ny 7:12 dia izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra: mba hitoeran'i Kristy eo am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka iorina mafy amin'ny fitiavana ianareo, mba haizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsara izay sakany sy ny lavany ary ny avony sy ny alaliny, ary alalany fitiavan'i Kristy mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenoana anareo amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra, ny fitiavan'i Kristy amin'ny sakany, ny lavany, ny avony, ny alaliny, zany hoe feno an'i Kristy ny fiainantsika. Raha manana an'izany fanandramana izany isika eo amin'ny fiainantsika dia tokony ahalala zavatra momba ny hazo fijaliana sy ny fanjakan'Andriamanitra. Ho fantatsika ny tena tsy ambarantenin'ny famonjena dia mitoetra ao amin'ny fitiavan'i Kristy. Ao amin'ny boky nisoratana ho an'ny Efesosy ny apôstôly Paoly dia maneho tena mazava indrindra n'ilay hery izay omen'Andriamanitra, hery mahatalanjona, ampahery, ampatanjaka, ary ahafahantsika mandresy ny fanahy ratsy rehetra, afaka mandresy ny fakapanahy rehetra, afaka mandresy ny asa famitana rehetra ataon'ny Satana amin'ilay hery izay omeny Jesosy Kristy antsika. Ny herin'i Kristy tsy hita lany mampandresy antsika, ny herin'i Kristy tsy hita lany mampitombo antsika, ny herin'i Kristy tsy hita lany manavitra antsika, ny herin'i Kristy tsy hita lany mamonjy antsika. Io hery io ihany, ary tsy misy afa-tsy io herin'i Kristy io no ahatonga antsika matanjaka, atohitra ny fakapanahy sy ny ratsy rehetra. Andeha fikirina ny herin'i Kristy, efa impirimpiry moa no heno zany afatra sarobidy zany, miverimberina matetika ao an-tsaintsika amin'ny endriny maro isan-karazany, fa nahoana no lavo matetika isika, nahoana ny tsy mijoro itsika, nahoana ny mbola misalasala ny amin'ny fandresena, satria tsy fikiritsika amin'ny teny fikasany izay nomeny Jesosy Kristy. Raiso ny teny fikasany, tazomy izy, afaka manampy anao, afaka manampy azy, dia araka hivavaka isika. Ry Jesosy tompontsara misaotra anao zahay, manana hery tsy hita lany, ampatanjaka sy ampahery anay ianao, ampandresy anay amin'ny fakapanahy, tonga anay hijoro mahatoko anao, tsy ny avinay ireny matetika, fa mandeha amin'ny herin'ny tenanay zahay, mifona Jesosy eo, ary ankehitriny
ho raisina ny herinao, lay hery manova, lay hery mamonjy, lay hery manatanjaka, dia izany no reharehanay eo amin'ny fiainanay. Ataovy tanteraka aminay izany Jesosy, noho ny anaranao reriany. Amen.